Miarabantsika rehetra izany amin'izao andro hariva izao. Misy zavatra tena tsara ity momba ny resaka angovo sy aratra. Be dia be ny tokony ho resahana ary be dia be ny tokony hiadiana hevitra. Zavatra tiako zaraina voalohany dia hoe ny fihazakazahany mpitondra ankehitriny ao anatin'ny fotoana savavoro. Voalohany indrindra izany amin'ny resaka teboka maromaro no tiako resahana fa voalohany indrindra aloha dia hoe atsaharo ireo olona aza mampiditra handavaka an'ilay firenena fifatorao manitra be ilay firenena. Faharoa, be dia be ny zavatra tokony hifampizarana satria rehefa tena mandinika dia ohatran'ny hoe tsy ampy ny fahalalana fototra ao anatin'ny zava-misy efa natao teto amin'ny firenena. Ka n'ity resaka angovo sy aratra ity izany voalaza fa hoe tonga eto amin'izao fotoana izao ny resaka EDF izay hoe adaboy, atsaharo, aleo ilamina dia misesy, aleo aloha tsy misy. Ny EDF dia voalaza amin'ny soratra amin'ny internet fa manam-pikasana hiditra ao anatin'ny sahofoka sy ny volobe. Resaka netim-boan'io nidiran'ny EDF dia tamin'ny Macron tonga teto tamin'ny volana avril. Izany hoe ny fifanarahana nataon'ny Macron sy Andry Rajoelina mbola tohiziny izao fitondrana izao. Averiko. Raha azoko tsara izany dia ny fifanarahana nataon'ny Rajoelina sy Macron no tetavy ny fitondrana amin'izao fotoana izao ho tohizina. Satria apilitra ny EDF izy ao anatin'ny resaka sahofoka sy volobe. Dia hoy izy izany hoe tsy ilay tompoko, adaboy ilay resaka. Sady maniantso ny olona rehetrarehetra. Etsoko hoe pas de trêve de Noël. Raha ilay fanapa-kevitra sy ilay fihetsiketsehana mahiavaka be satria afina pombo miredareda be ny ao ambanin'ny resaka politika izao. Antsoavo ny vazavaza be ny hoe asolo ny praiminisitra dia mbola manamafy sofiny nareo. Dia mbola manao zavatra niodikodina be ianareo. Anaovako teboka tsirairay fa itilo resaka hoe famatsinina angovo sy aratra. Famatsinina aratra aloha izany no tena resaka eto tsy hoe adaboy ilay EDF. Ny fanarahan'ny Macron sy Rajoelina dia mbola hoentinareo indray koa ka tena maizina dia maizina amin'ilay izy laozarena malagasy. Le projet sahofoka ane raha voalaza ministère dia 570 millions d'euros dia tapitapika hoe dia ho ampitomboinareo ilay izy hoe 1,200 millions de dollars. Sao dia tsy mety zalahy, sao dia tena tsy mety. Averiko, projet nidiran'ny EDF teto Madagasikara dia ny fifanarahana nataon'ny Rajoelina sy Macron. Noho izany dia ozy izay hoe atsaharo ao anatin'ny tapabolana be dia hoe tsy maintsy voadinika ao anatin'ny tapabolana izany tsy mila dinihana akory. Raha nataon'ny Rajoelina sy Macron ilay izy dia tonga dia apetrao. Aleo aloha ilamina dia misesy. Io resaka sahofoka io tamin'ny 2016 no nivoaka.
mizara antsika menakavy a 2015 a nanao ny conférence des bailleurs et des investisseurs ny fitondrana Rajonary Mampianina. Évaluation sur réévaluation no nataon'ny ministère sy ny mpiraiombonantoka manokana ny Union européenne sy ny allemand. Namoaka ny malagasy ny nouvelle politique de l'énergie NPE 2015-2030 tsy misy resaka tsy nasingaradjoelona resaka io nivoaka tao anatin'izany a ny nanaovana ny saofika rany fahafantarana dia 350 millions d'euros ny tomboan'le projet tao anatin'izay dia efa nazava be ny accord momba ny vidiny aratra valaina amin'ny saofika 7 sous dia izao isaky miodina teo fitondrana ny Ngarajoela dia mizavatra miova foana 2019 misy nanaovana soumission ny projet io tamin'ny OPCI Overseas Private Investment Corporation américaine zany nanaovana évaluation BDP momba ny resaka étude d'impact ny impact en biodiversité sy ny sisa dia nampiakarina ny vidiny dia niterena hiala hoe efa azy fa naninona kolikoly dia nampiakarina ny vidin'le projet dia izao koa dia mbola ampiakarina ndray koa ny vidin'le projet dia mbola anaiky koa ny gasy amiko tena ozy izany hoe atsaharo zala colonel raha teanao nareo dia mbola mizara indray BDP ny évaluation momba ny filana sy ny azo atao amin'ny angovotsy ny aratra ndatany aminareo ny professeur Sloufdonisy tsy resaka ny fanovana ny resaka tsy miroa fotsiny nataon'ny professeur Sloufdonisy fa hatrany fanamboarana biocarburant zany dia azo atao avady teo fidiram-bola mahavelona amin'ny tanora malagasy BDP tsy asianareo siro zany tamin'ny 2017 ny banque mondiale dia efa nanao ny resaka ESMAP ary namoaka ny atlasy ny small hydro tsy asianareo resaka zany tamin'ny andron'ny ministra Ramanatsoa dia efa namoaka ny atao hoe le solaire pour 1 million d'euros inantoyany karana mahazo vola be dia mbola toizinareo ve ilay izy tsy re tompoko tsy re ankoatran'izay ahoana ny resaka torosa amin'ny jirama ahoana ny resaka tsora amin'ny jirama tsisy resaka dia mbola toizana koa ve tsy kosa tsy miakatra be ny feo zay tsy manaiky zay idirany zay ny asa ataonareo rehetrarehetra rehefa tsy mampiditra vola ho an'ny malagasy dia adaboy mbola apiko farany nanaovan'ny malagasy tosa ny resaka lid misy eo amin'ny lid ny atao hoe fondesime tsy asianareo resaka momba n'izany vahiny daholo ny takany azy volao ka oakartsy oakeltsy adaboy ny dia efa dia jereviny tokony atao ho an'ny malagasy makasitraka